tena sava tokoa ny taty eto amin'ny faritry sava ndray azy ao rehefa avy nandeha tany aloatra mangoro tomasina sava tena sava tokoa ny taty satria hitako daholo ny toerana zay tokony ho jerevana ary niona tamin'ireo olona marobe aho zay tonga ny tsena sy mitafa taminay raha fitinina ny dianay a nanomboka omaly de azo tsorona ami'tonjata anankiray hoe faly ny vahoaka faly izy tia tafakatra amin'ny tour manaraka de ny deuxième tour ary amin'ny deuxième tour moa tsy maintsy ataotsika izy batana ny fandresena ny zavatra anankiray tena malina ny vahoaka de ny ainy ny tantaram-piainako lalana ny sedraina sy ny diavina ary indrindrindra ohatra ninona ny nanjo hatramin'ny 7 sy 4 arivo ka hatramin'ny androany 7 taona katroko zany zao ny zavatra nitranga teto Madagasikara samby lasa nieritseritra samby nametra-panontaniana de zany tokoa zany ny ainany taorinan'iny fanokanam-panjakana iny a dia nandalo fotoany tsarotra ny firenetsika tsy fandriam-pahalemana tsy fampitsakafo tsy fisian'ny asa tsy fisian'ny jiro maizina tanteraka ny faritra sasany ary indrindrindrindra eo amin'ny fandrosoana sy ny fotodrafitrasa zay simba ary tena simba tsy hoe simbasimba fotsiny any tena mila fanamboarana ravo zay no mahatonga milaza hoe mpanangana isika fa tsy mpandrava milaza aminareo ny zavatra marina foana ary mamerimberina foana satria vitako antsoratra avokoa ny lalana ny diavina hitanareo tsara amin'iny retour du président iny fa zavatra tsy miforonina iny fa tena nisy tsy mandainga na mandranitra fa milaza ny marina mijoro vavolombelona ary indrindrindrindra mametra-panontaniana hoe fa de nahoana loatra re tamin'ity firenena ity de nisy olona say tsy nieritreritra kely akory tsy mba nanana faharetana kely akory a de niandry an'izay fotoam-pifidianana de mba nandalo tamin'ny fomba demokratika mba lany tamin'ny fomba fifidianana malalaka fa de nanao an'ireny sady afa-baraka ny firenena mijaly ny vahoaka ary hita hoe tena ohatra ratsy eto Madagasikara eto amin'ny Afrika Madagasikara lasa ohatra ratsy taty Afrika inge Madagasikara hoy aminareo hoe napatsiasy ary ny tantara tamin'ny vahoaka ny zavatra ny ainao ka tamin'ny teny zay nataoko tsy namorona mihitsy ny aho ary tonga eto Sambava renivohitra sava rehefa avy any Tomasina renivohitra ny faritra Tsinanana de nandalo tany aloatra mangoro reo ny toerana nanomboako mbola anoy zay rapitso ny faritra andrefany indray de rehefa aveo mbola misy toerana-kafa koa fa tsy maintsy voatetinay daholo toerana zay tokony ho tsidiana ka dia mamitina fotsiny aloha zany zay hoe ataotsika zay ampahafantarana ny olona hoe fotoana lehibe andro lehibe anankiray fa 7 ambin'ny folo ny volana desambra io ary tsy azo sangisangina fa eo ny fanandrina ny mpanongana sy ny naongana eo ny fampitsapa sy ilaza ny marina amin'ny fifanana amin'ny débat zay fanaovana fa de hijoro amin'ny marina mandrakariva ary indrindrindrindra eo ny tsaran'ny vahoaka hoe toy inona tokoa hoe zany nanjo hoe henoko fantatro ary tsapako ny antsoantson'ireo olona tamin'izany fotoan'andro milaza hoe avy arena aminay ny dadanay nandritra ny fotoana tamin'ny fitondrana tsara-dalàna ny tranga 5 taona angarangidana milaza n'izany aminareo a de hoisy nareo hoe zany tokoa moa nisy zany nisy ary zany mahatonga an'izao firenentsika tena anisan'ny farahidiny sy gisitra indrindra tena-tany zao fa raha nytoy mantsy reny zavatra ezaka vitatsika reny tamin'ny 7 sy 4 arivo 4 sy 4 arivo afa natratra 7,5 isan-jato na mihoatra ara miaraka renatsika efa be da be ny lalana vita be da be ny ankizy nianatra tany an-tsekoly vita ny hôpitaly tsy mbola nisy zany hoe tsy fandriam-pahalena man'izany nakidina mpinina zao lasa ohatran'ny niova tanteraka raha de
zay aloha zany amin'ny tianako azy ary nino ah fa nanaraka tsy tapaka ny zavatra mitranga sy tiana lenay ianareo nanaraka mivantana ary indrindraindrindra naheny tamin'ny haino aman-jery no ny ambeo mbola ampitaly aminareo indray manaraka fa zavatahotra zay raha aloha fa dia manaraka indray samy tena Andriamanitra